fanany voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametraka anao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoa. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:12. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasotranana, fivoahany demoniaka, kasiky ny osotra mahery vaika malova tantaram-piainana. Tosay lehilahy n'Andriamanitra Isidore Andria. Fanany voninahitra, esprit de gloire. Taïn Jesus. Ny Baiboly dia milaza ao Isaia 45:11 ary raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny olona anankiray raha manan-janaka telo dia amin'io zanany io ny fiheverany, ny fisainany, ny fony mihevitra ny asoany io, mihevitra ny hikarakarany io. Manohitra noho izany Andriamanitra, ny ho zanak'Andriamanitra dia misy principany, misy procédure, misy fidirana hoe ahoana ny tonga anao ho zanak'Andriamanitra. Tsy ny olombelona rehetra ny zanak'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra namboarin'Andriamanitra, fa tsy ny olombelona rehetra ny zanak'Andriamanitra. Raha teo zanak'Andriamanitra ny olona tsy maintsy miditra ho zanany. Afaka no tonga zanany nefa ny olona rehetra. Satria ny zanany sy ny asan'ny tanany ihany no lazaina fa ho adidiny. Vehivavy anankiray miditra ho zanak'Andriamanitra indray andro. Tamin'izy mbola tsy zanak'Andriamanitra, satria Jesosy mihitsy nilaza ianareo dia zanaky ny devoly ianareo. Misy zany zanaky ny devoly, misy zanaky ny fahaverezana. Ao Baiboly daholo ny ahitantsika zany rehetra zany. Fa misy koa ny hoe zanaky ny tsy fanarahana, misy ny zanaky ny fahatezeran'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka androany dia zao zanaky izy ianao. Fa azo atao tsara miditra ho zanak'Andriamanitra. Tamin'ity vehivavy ity mbola tsy zanak'Andriamanitra dia isaky ny bevoka izy eo amin'ny fahefa-bolana grossesse arrêtée. Bevoka fahandroandray rehefa tonga eo amin'ny fahefa-bolana grossesse arrêtée. Bevoka fanotelindray tonga eo amin'ny fahefa-bolana grossesse arrêtée. Intelo bevoka dia intelo grossesse arrêtée dia natao curtage foana. Resy lahatra izy ary tonga dia atao fanany voninahitra miditra ho zanak'Andriamanitra. Nanomboka teo ny farana ny fahoriana tamin'ny grossesse arrêtée, rehefa bevoka izy dia tsy afaka tsolo le zazy. Tonga tamin'ny 8e mois, 7 volana mahery ny kibony, joro vavolombelona izy. 6 volana latsaka ny kibony dia ozon'ny dokotera fa mila didina ianao satria matetika loatra ny curtage natao taminao. Tonga teto amiko izy dia zao ny teneny tamiko tsy maintsy ho didina. Raha hainy Jesosy nanafoana an'ilay grossesse arrêtée foana, hainy ko ny mahatonga anao hiteraka tsy mila mididy. Fa ahoana ny finoanao? Zaho izy tsy te didy, nefa matahotra raha tsy didy ahoana ny azo amin'ny dokotera. Miankina aminao ale izy. Teny vavako izy nitsofoky rano, roa andro taorinan'izay niantso ahy izy fa teraka zazalahy izy. Amin'izao fotoana izao izy teraka zazalahy sy soavatsara. Hitanao, niraisin'Andriamanitra ho adidiny ny fiainany rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy. Isaia 45:11 ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Miantso anao hiditra ho zanak'Andriamanitra. Ahoana nefa anao tonga izany? Tongava hianatra fo ampianarina anao ny lalany hidiranao ho zanak'Andriamanitra dia ho adidin'Andriamanitra ny fiainanao. Tainy Jesosy. Eto ary hanapady anankiray izay nanana olana tamin'ny fitondrana voka nandritry ny fotoana tena naharitra. Iza ny anaranao, inona no nitranga taminao na zao zavatra nataon'i Jesosy taminao? Nandriamanitra irery ny fahasolon'olombelona eto anarako Hanta. Dia tao anatin'ny 5 taona izay vady nitambatra izany. Dia tao anatin'ny 5 taona io telo afatsara zany zaho. Dia ilay voalohany telo afatsara. Telo afatsara, telo tondravoka zany zaho. Dia ilay voalohany zany tany Besalamo. Dia ilay tany Besalamo mbola tsy dia terary fomba tany dia mbola nafantatra hoe zaho re antony aretina. Rehefa tonga Majunga amin'izay zay
dia bevoka fandroany koa zaho dia teo fa efa-bolana zany dia io nandeha zay zany nefa tsy marary tsy maninona dia nandeha dokotera zay dia rehefa nandeha dokotera dia hoy ny dokotera hoe manaova écho dia rehefa manao écho zay dia mivary écho dia hoe grossesse arrêtée dia fanitelony afaka koa zany le fandroany afaka fandroany iny dia bevoka koa zaho fanitelo satria zaho zany mbola tsy misabo tsy mahafantatra hoe misy aretina zaho dia fanitelony amizay nandeha dokotera koa fa efa 4 mois koa kipy tamin'io dia nandeha dokotera amizay satria narary koa zany zaho dia nandeha dokotera dia mbola nanao écho ndraika koa dia mbola hoe grossesse arrêtée dia rehefa intelo zany zay dia efa tsy hitako somako zavatra natao dia efa misaraina amin'ny namako jiaby reny zaho mandidina hoe zaho dia efa tsy hiteraka tsony zany fa zany eritreritra ka dia efa namasaky anaty ndraiky hoe tsy hiteraka tsony dia tonga ny namako reny hevitra moa zaho hoe zaho mandeha amin'ny mpanotra zaho mandeha amin'ny pimasy dia mandeha moako zaho dia nisy fotoana zany zay mandeha amin'ny pimasy zay dia misy vakina zay nataniety ny rapety ewa dia anatiny enim-bolona zaho mitondra an'iny foana ino no mikana an'le zazakipy satria tsy miala misy saitoany manala zavizavi ny aminahy fa tafaratiny zay moa fa tsy hitako moako zavatra nataoko dia zaho ahitotoka amin'Andriamanitra zaho fa tsy haiko tsony hoe inona zavatra ataoko zaho lany vola amin'ny dokotera lany vola amin'ny mpanotra zaho ahivavaka dia le olona ampy Andriamanitra zaho tsy mahita vahaolona tsona raha tsy aminazy sosialy zany zaho dia natao foana le fivavahana dia lody rehefa avy eo amin'ny reprise izy teo amin'izay laribia anao le nitarika fivavahana dia hoe rehefa mirava mandray olona pasitera zaho moa dia tamin'ny romanza rehefa nandray olona anao dia tomany be zay zany tao dia efa tsy hitako zany le zavatra teneny dia hoy zanahy tamin'izay hoe asory amin'ny eritreritry aho le hoe afa-zaza foana fa raha mbola zany eritreretinao dia mbola zany foana ro mitsanga aminao zanahy tamin'izay dia lody moa za rehefa avy rehefa navy an'iny teny fankahirezana iny dia mivavaka foana hoe Andriamanitra za tsy mahay tsony aminao Jesosy no any farafanantenako dia tamin'izay talata nidirako tato voalohany zany le 4 février 2015 4 février dia 4 février io zany 26 janvier fotoanako zany tonga voalohany farany nandeha 26 janvier zany février zany izy tokony ho tonga koa dia tamin'iny tsy tonga tsony ny fotoanako moa zany dia eo zaho Andriamanitra izy amizay ve ty dia efa nasoko amin'ny eritreritako zany hoe tsy afazaza tsony satria zay nambolena tao anatin'ny eritreritako hoe tsy afazaza tsony dia za amizao fa 7 volana 7 volana ny kibony amizao intelo bevoka izy a isaky ny amin'ny fahefa volana grossesse arrêtée dia nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy aho nanantona anay amizay izy amin'ny mahiraka Andriamanitra anay miraisiko tao am'birao toy izy ataminy hoe esory ao an-tsainao fa hoe mbola ho afa-jaza ianao dia nomeko tenin'Andriamanitra izy ao amin'ny Exodus 23:25 manao hoe tsy hisy afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao zany no mahatonga any milaza aminao tsy teolojia no azavaiko aminao tsy hoe novitosana zavatra ao anatin'ny sainay akory kapasiteran'ny rahana asaina amin'ny teny hoe lazao amin'ny olona fa velona Jesosy tsy zay fa zay mihitsy no manana proof fa velona izy zany no mahatonga any mitory an'izany proof mitohoka amin'ny tendany zaza ao anaty kibo 7 volana tsy arrêté intsony tsy hoe piditra am-piangonana fotsiny izy fa manompo an'Andriamanitra mihitsy izy am'izao résultat io hitantsika maso velona Jesosy a manatony ianao inona ny afatra ao amin'ny olona mijerentsika am'izao ny afatra zany raha ohatra ka misy vehivavy miveminany na inona ka misy anazy zany na ino zavatra mahazo anao dia ao amin'Andriamanitra foana ny vahaolana Jesosy manafaka anao
miaraka dia mahatsarela any rofa vovelona aminareo eto tanatin'ny 5 taona zany izay vady nitambotra dia tao anatin'ny 5 taona io dia telo mitondra vola zany zaho dia voalohany 3 volana dia naraha za dia niakatra nitropitaly dia rehefa nitropitaly rehefa nanao ekao zany zaho dia ozy nipotera hoe grossesse arrêté taizy io azafady tany Besalamy zay tamin'ny voalohany tany Besalamy niasa tany amin'ny Akalimatany vady dia manaraka tany dia rehefa salamo zany dia noditra aty zay satria any sisy fianakavia misy dia noditra aty zay dia bevoa koa zaho fanindroany dia efa 3 volana koa dia mbola nanao asin'iny koa tao Besalamy any efa tonga samanjolahatelo dia narary be koa zany dia nandeha hôpitaly koa dia rehefa natao ekao koa dia mbola grossesse arrêté koa fanindroany dia fanitelony mbola asin'iny koa rehefa za tsy koa ninina amin'izany tsy miana tsy maninona fa 3 volana kidy koa dia mbola nandeha dokotera koa zay rehefa aveo dia ozy izy dokotera hoe grossesse arrêté foana koa rehefa nanao ekao fanitelony zay fitsaboana nataonao rehefa avy teo dia rehefa eo za fa reraka manko za satria fa teneny dokotera hoe reraka tranozana koa reraka tranozana ka nanao curtage foana isaky grossesse arrêté zany dia curtage teny natao curtage dia dokotera amizay zany dia spécialiste dia ozy izy dokotera hoe manao fisa aloha nefa zaza tadiako mbola mpanao fisa koa za nanao foana zaho satria dia azo ny zava-piainaiko manko dia nanao fisa anatin'ny 3 volana dia sady misabo foana pikira misy 20 pikira nataoko tamizay dia zay roapolo pikira dia zay vady manao daholo zay vady manao traitement zany zay vady dia rehefa vita zay rehefa sisy vokany taminao ako le izy ka dia nandeha mpanotra koa za tenenao reny manjara mpanotra dia reraka foana mandeha mpanotra efa marana bireto amizany inona nomeny anao na mbola manotra foana aloha dia faran'izay misy namako zay miteny hoe ndao zany mpanotra le zay raha tena fa any mahay dia lasa koa za nandeha nanaraka anazy ka zany tsy mpanotra izy fa primasy dalibe zay izy dia teneny taminao hoe misy 7 ano mihinana zarazaro dia naasa 7 ano mihinana zaza fa io nefana dia misy vakana zay koa nameny anahy dia nalaina vakana io netao eto natao ceinture ceinture eto dia anatin'ny enim-bolana za efana mitondra rino ceinture noir ianao anatin'ny volana première danina anatin'ny enim-bolana efana mitondra rino matorona foa dia miaraka aminakahy efana io napila mbola niverina koa dia ndeha taminao tao amizay za rehefa niravana iny amin'ny 20 dia ozy izy anahy tamizay hoe sisy moa raha fa zazasomy aminareo dia ino moa zany ataoko amin'ny atreko nitsy nino foana mo za tamin'ny voalohany zany dia tonga na hoe bevoka dia tsy fafazazasomy fa niatreko zany namboany dia nandeha volana dia fa 3 volana nandeha nakivavaka taty dia bevoka nanao akao za dia bevoka dia mandeha sambolana foana za mandeha salama sara sisy falafodoany kosa hatramin'izay firy volana kibonao zao ty 20 volana mahery asirorakoraka salama tsara kibonao zao salama sara mitondro zazakely anao afaka ray volana farafatara rehefa teraka anao ka tonga matrano antso izay fa ho avy miaraka amin'ny caméra misy to mahavoky avaratra zay zao aty amin'ny trano misy any ianta atao trano mihitsy zay amizao eo tokotany ranomarina dia azonao averina lazaina fohifohy ve hoe inona ny zavatra tena nahazo anao marina ne nanomboka tany Besalampy atra tia Mahajanga tanatin'ny 5 taona zany zay dia vady zay mivady tanatin'ny 5 taona dia tanatin'ny 5 taona zany rehefa 2 taona nivadiana zay dia tany Besalampy zay fa niasa tamin'ny Akalimatany vadiko dia naraka tany zaho dia rehefa tany amizay zay dia bevoka za teo amin'ny 3 volana teo dia
nandeha iray volana roa volana telo volana dia nisy liana nandeha kely zay moa za dia nandeha dokotera zay dia rehefa nandeha dokotera dia nanao écho zay tany dia ozy izy dokotera hoe grossesse arrêtée dia sy maintsy hoe asorina zany sy maintsy soana dia natao curettage moa za tamin'izay dia za zany mieritreritra hoe sy hoe marary za hoe tsisy aretina zany amina dia tsy nisabo mihitsy za tamin'ny voalohany aloha dia vao koa za fanindroany dia teny koa dia feno telo volana koa dia manao ohatran'iny koa nefa za tsy maninona sy miasa tsy maninona dia mandeha lio azy eo koa dia lasa fatelo volana le tamin'ny voalohany teo amin'ny fatelo volana dia le tamin'ny faharoa mbola teo amin'ny fatelo volana dia nandeha dokotera koa zay zokiko dia rehefa tonga tany dia mbola nampanaoviny manao écho teny ny dokotera alohan'le ijerena anazy hoe ohatra sao dia hoe maninona dia nanao écho koa dia mbola mivaliny écho dia hoe grossesse arrêtée dia voka-pany telony dia feno telo volana koa akiboko dia mandeha lio ohatran'iny koa dia mandeha dokotera koa dia manao écho dia mbola mitovy foana valiny écho hoe grossesse arrêtée fatelo volana foana zany le izy fatelo volana efa intelo zay eo amin'izay zaho dia efa nanao hoe za fa reraka satria zany tenen'ny dokotera hoe le trano zanako zany manomboka amy asimo ohatra natao curettage foana efa intelo natao curettage foana dia niteny dokotera satria mo spécialiste tamin'izay zay tany amin'ny OZM dia ozy izy dokotera hoe manao fisa aloha fa reraka be ny trano zanako amin'izay zany tsy be voka mihitsy dia satria misabo manko dia rehefa feno tsy haiko enim-bolana zany mihina fanafody foana dia za moa niteny taminazy hoe za zao atadiaviko nefa za mpanaovina fisa tafariny moa za fa tsy nihinan'le fanafody menana satria piliplan reny nampimenana tamin'izany dia rehefa feno amin'izay enim-bolana dia efa tsy nandeha dokotera tany soa efa reraka manko za satria lany vola le zavatra hitadiaviko tsy azoko dia lasa mipetraka an-trano dia lasa mandeha mpanotra koa nandehanako tafaran'iny fa reraka foana reto amin'izany mandeha mpanotra dia misy mpanotra raiky faran'izay andeha nanay fa za moa tsy nahay hoe mpimasy izy io fa nentin'ny namako fotsiny za hoe ary mpanotra dia lasa za te sitrana dia nanaraka anazy za kay avy tany moa dia ozy izy hoe ndarana mividy an'ity fanafody ty ozy izy bazary anatin'ny bazary amin'ny ravikazo ao dia misy ohatrany vakavakana zay tapatapaina iny dia natao amin'ny kofehy dia iny amin'izay atao natao fehin-kibo mihitsy fehin-kibo etiko dia anatin'ny enim-bolana za mitondra an'iny foana mampanenina hoy ny zavatra iny iny amin'izay rehefa bevoka zany ohatra hoe misy kibo na dia tsy afaka tsony fa misy saitoany mihinana zaza zany hoe aminao iny zany manakana an'le saitoany mihinana zaza iny zavatra eto iny dia misy kakazo kely adilitra ohatra zay iny koa nitetemana eto isan'andro zany isan'andro foana matory na mifoa dia tsy miala na misaika na matory na mifoa na mihinana dia eo foana iny dia enim-bolana za mitondra an'iny foana dia reraka moa za tafaran'iny satria tsy hitako vokany dia nasoroko zavatra iny dia nalaiko dia lasako anatin'ny cabinet amin'izay mbola tambony tany tamin'izany ataoko anaty cabinet dia eo amin'izay za hoe iny amin'izay vaolan'Andriamanitra zay amin'izay za vao nitodika amin'Andriamanitra dia ahoana ny fomba nitodianao tamin'Andriamanitra le fomba nitodiko amin'Andriamanitra misy olo niresaka taminahy fa tonga dia za mihitsy zany resy lahatra hoe za Andriamanitra tsy hitako tsony satria zany tena very hevitra za tomany foana anaty trano tomany foana dia ny fotoana zany zaho mijery fandarana amin'ny télé foana dia hitako zany dia madama ry mihitsy manko mitenana tamin'izany hoe ndarana mamonjy ny fiangonana io fa tomany foana izy mandisika anaka ndara mandeha fiangonana io dia zaho moa zany ohatrany tsy resy lahatra zany zaho dia izy manosika anahy foana tanao vehivavy io zao bevoka io nahazo izy foana aminaka dia farany moa zaho ndraik'andro nandeha zaho andro talata maraina ka zany le talata iny tsy maraina zany misy fitoam-bavaka fa amin'ny 12 atoandro dia niverina zaho talata herinana iny amin'izay za moa tamin'izay naniry hoe ahita anahy tao hoe ahita amin'ny pastera fa ny pastera ka zany tsy anahy mitondra fotoana fivavahana fa larobia anao larobia mantsana dia rehefa larobia niverina koa zany zaho dia niresaka tamin'izay tamin'ny
tamin'ny bureau tao dia ndrasako hoe zaho fandeha ma zany zaho teneniko anao hoe zaho manao grossesse arrêté foana dia ozy na tamin'izay hoe sisy momba no afazaza eo aminareo zay fotsiny arrêté eo amin'ny sainanao ozy anao fa tsy tonga aminao foana zany rehefa zay averinanao amin'ny sainanao foana ozy anao dia mody mo sady iny foana natretra hoe sisy momba no afazaza eo aminareo dia rehefa tafariny iny moa zany nisy teny zay tao am-piangonana tao hoe izy aminareo maniry anan-janaka dia zaho mihitsy moa nisangana voalohany tamin'izany dia taloha teny dia kay misy telo zany tafarako nanaraka anakah dia efa bavy zay tamin'izay niaraka nisangana teny dia tafaran'iny zaho dia za zao jusqu'à zao salama tsara kibonao am'izao fa firy zao fa miandroandro miandriandro izy am'izao fa tsy mandehandeha lavitra tsony zany ianao am'izao tsy marary tsy maninona tsisy fiantraikany tamin'olo curtage natao taminao fanafodiny hoanina mihitsy hatramin'izay tsy misy fanafodiny hoanina mahavarina Jesosy Kristy grossesse arrêté intelo natao curtage efa simba ny tranjanany nefa rehefa nanantona amin'i Jesosy nanangopo tamin'Andriamanitra marina hitatsika izao miandry andro ao anatiny DPA-ny izy amin'izao fotoana izao miandro fotoana iterahany ary naniry zazalahy izy dia rehefa nanao échographie izy araka ny nambarany dia zazalahy tokoa no ao anatiny kibony nariry zaza ka terada zay le tenin'Andriamanitra hoe tongava aminao araka zay nonao tongava aminao araka zay irinao zay zany mahatsapa sambatra miaraka amin'i Jesosy te hizaran'izany fahasambarana zany aminao zahay ary tonga ato anatin'ny tokantrano mihitsy zay am'izao mamide mamangy azy mijery hoe manahoana zany hoe Andriamanitra miasa amin'ny olona anankiray zany tiany Jesosy izy ary tahaka ny tiavan'i Jesosy azy no tiavan'i Jesosy ianao mahita anay am'izao fotoana zao ina ny afatra amin'ny olona mijery atsika am'izao satria ianao tena nandray valim-bavaka ianao tena marina mihitsy zany tena nandray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra zany satria ohatrany tsy nampoiziko zany hoe tany am-piangonana zao koa zavatra nilaiko satria rehefa tena niala nenina atrazatraza zay vao nahazo ny zavatra ilaiko raha misy zay miany misy vehivavy mitovy zavatra mahazo ohatra nataoko zany na zavatra hafa mahazo anazy dia manatona an'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra misy vahaolana zay fotsiny tahiny Jesosy ianao manaraka ianao mitrotro zazakely mbola ho asehonay aminao zany zazalahy any anatin'ny kibony zany amin'ny fotoana aterahany tahin'Andriamanitra manaraka indray veloma tompoko vaina namen'Andriamanitra sotranao zay Jesosy mandefahinao tokoa zao manao favinao zao nomenao azy ny zaza teraka somantsara izy am'izao tsy mila faniteny naso naranao ihany Jesosy mifampiasara zao zaza salama zaza ambina zaza tombo saina tena vatana eo anakeo masory amin'ny anaran'i Jesosy amin'nyankeo eo salama voaka ny hopitaly amin'ny anaran'i Jesosy amen eto zany zao atao amin'ny aiza koa misy atsika zao atao maternité eto amin'ny maternité zany zay zao ilaza fa tsara Jesosy io le sera yanta lay misy grossesse arrêté imbiry intelo grossesse arrêté intelo natao curtage dia rehefa akakaiky ny DPA-ny teo izy indray ny dokotera rehefa avy ny safo izy io tsy maintsy tidiny ianao efa izy tsy mandray malary ao anatiny ao izy ny dokotera efa imbetsaka loatra ianao natao curtage ka tsy maintsy tidiny nina an' Jesosy izy dia tsy nanaiky an'izany fandidiny zany zao izy io mba jerekely zaza izy anaran'ilay zaza zao Ivanina fa ina ny natonga an'ilay anarany natao Ivanina zao ohatran'izay fotsiny rako fa izy zany nanarina fiainana tsy le minday tolotra ny meza mahary valinao maro ewa nodidina avy anao sa tsy nodidina tsisy fiantraikany very ny curtage intelo natao taminao reny normalement zany tokony isy fiantraikany reny satria efa intelo ianao ny curtena foana nefany tsy naninona mihitsy ianao teraka somantsara ayaya tsara Jesosy
Izo izaza la amin'ny ankitiny io zao naniry zaza ka terada wow atsa papa ye papa de mana ora ni fifalino zara la Fazio pastor nande varcha father yawa tsara Jesus man miavatra atsika hoatsika zay mahita an'izao fandarana zao hoe tena velona Jesosy io vehivavy io tany Besalampy izy nanomboka nalary tsy afaka nahazo zaza mihitsy fa isaky ny eo amin'ny fahefabolana le zaza anaty kibo dia afaka foana intelo izy nitratranyzany nefa rehefa nanantona an Jesosy izy nataony délivrance afaka izy bevoka soamantsara tonga tany amin'ny fasivolana zava fivolana tamin'ny fasivolana tsara mihitsy mois d'accouchement zany teraka soamantsara izy mananjanaka izy mivady am'izao telo mianaka ary zareo am'izao fotoana zao inona ny mba afatra ao zao am'izay olona tsy mino ny herin'Andriamanitra afatra zany raha misy olona mbola tsy mino hoe misy marin'Andriamanitra tena mivavary olona fa tena misy Andriamanitra fa tena tsy nanapo hoe ampinono sitrotry zaza zavanyandro tena marina tena ohatrany tena touché mihitsy foky raha vao nahita an'ity zana ampinono anazy voalohany zany hoe Andriamanitra misy zanaka foana anjara efa farany dia mivavary olona fa tsara Andriamanitra ta iny Jesosy zay eny are zay dia nirana hoeto mahajanga ikarakara an'ireo ondry izay nani ho averina ao ambalan'Andriamanitra ary ikarakara an'ireo ondry tavaverina ao ambalan'Andriamanitra ho tonga amin'izay ilan'Andriamanitra azy voalohany indrindra ho any an-danitra ary faharoa baiboly dia nanome teny fikasany ihany koa ny amin'ny fiainana ankehitriny tsy ny ho avy any fa ny ankehitriny ho anao izay mahatsapa hoe mila an'Andriamanitra ny fiainanao tongava sabotsy avy zao ny fotoana ho atsika eto mahajanga izay andraisanao fahasoavana ahatongavanao eo amin'ny fahasoavana na hoe eo amin'ny voninahitra na hoe eo amin'ny anjara voatendry maman'Andriamanitra ho anao eto amin'ny trano iangonany fiangonana fanamy voninahitra tsika amin'izao fotoana zao ampitany collège Nobel Tanambao Ambalavato misokatra ho an'ny rehetra ny fotoam-bavaka amin'ny sabotsy avy zao ainy Jesosy no nanome zaza n'iny vehivavy zay ory tery iny nefa nampifaliana izy amin'izao fotoana zao ainy Jesosy ihany koa io kanao io hoentony marary tongava miaraka amin'ny fahotanao miaraka amin'ny olanao tsy afaka miota vao tonga mivavaka fa tongava miaraka amin'ny fahotanao fa anafaka anao miota Jesosy tahin'Andriamanitra veloma fanany voninahitra esprit de gloire de gloire de gloire hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy hametrakanao eo amin'ny voninahitra ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoka ny tany no ifoa ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay Daniel 2:12 torlalana ho amin'ny famonjena fanasotranana fivoahany demoniaky kasiky ny osotra mahery vaika malova tantaram-piainana totsay lehilahy n'Andriamanitra Isidore Andria fanany voninahitra esprit de gloire